Abahely fandarina izay rahanao eto amin'ny fahita lavitra Malagasy TV efa ampizarantsika momba ny sakafo izarantsika astuce amin'ity androany ity sakafo tsotra be no karakaraintsika mety atao dessert izy ity mety atao entrée ihany koa arakaraka zavatra tianao raha dessert mazava ho azy somary ataontsika sucré kely raha atao entrée izy dia atao salé kely mazava ho azy inona ary zany crêpe no karakaraintsika androany ny crêpe ho karakaraintsika androany dia ireny ataontsika hoe crêpe suzette reny inona ary zany crêpe suzette crêpe otra amin'ny pâte à crêpe ihany ny fanaovana azy fa le suzette fotsiny zany mampiasa au lieu de mampiasa hoe chocolat zany tsika dia mampiasa tsika orange jus d'orange miaraka amin'ny beurre hitantsika ohatra nahoana ny fanaovana azy ndao arahoary amin'ny crêpe zay mazava ho azy zavatra tsotra be ny ilayntsika 3 ingrédients de base zany mazava ho azy mily tsika atody anankitelo mily tsika farine 250 grammes mily tsika ronono tapaky ny litre zany hoe tapaky ny litre ny ronono 250 grammes ny farine anankitelo ny atody asiana une pincée de sel kely dia asiana sucre kely arakaraka izay ilayntsika ndao arahoary nefa tsotra be ny karakarahantsika azy alefantsika atao anaty baolina anankiray ny farine 250 grammes izay ny resahantsika teo ho alefa ny atody anankitelo mariako kely rehefa mampiasa atody sasana foana ihany ny atody ampiasainao rehefa izay dia ho alefa ny atsasaky ny ronono asiana une pincée de sel zany le nresahantsika teo sira kely dia ho arotsika tsy atao be dia be ilay izy satria lasa misy grumeau lasa mivaingana zany fa arotsika amin'izy kelikely eo aloha zany no anaovantsika azy rehefa hitantsika manomboka mavesabesatra kely izy zany dia arotsakitsika ihany indray ny ronono raha tsy zatra ianao zany atokantrano any dia afatranao le izy afaka akapohanao amin'ny batteuse izy ity raha tsy tia hikapoka amin'ny tanana ianao mitovy ihany moa ny asan'izany rehetrarehetra izany rehefa hitantsika fa manomboka mahazo paty maridrihitra tsika kosatria huile de tournesol lafatra ny miara-miasa amintsika dia au lieu de afaka asianao beurre atao anatiny ato fa huile de tournesol zany no alefantsika atao anatiny ihany koa izy ity sady manalefaka ny patytsika no tsy mampiraikitra azy ihany koa rehefa avy eo jereo tsara kelikely tokony ny 3 sotro eo nalefantsika ao anatiny ao izay fotsiny crêpe suzette ihany koa tsina no karakaraintsika dikan'izay sucré le izy dia ho asiantsika siramamy atao anatiny ato kelikely fotsiny ihany koa tokony ho eraky ny sotro lehibe ao zany le izy rehefa hitanao zany fa lisy tsara ny patinao manomboka malama tsara tsisy grumeau tsisy an'ilay mivangavaingana zany dia arotsaka ao ny ambona ronono amin'ny tapaky ny litre azy voilà rehefa vita izay velantsika hipetraka kely eo fotsiny izy aloha dia ho ampirehetintsika ny afo havanantsika tsara ny lapoaly atao anatin'ity efa misy menaka raha manana fahafahana moa ianao manana an'ilay poêle anty adhesive ohatran'ny tony poêle crêpe tony zany ny tena tsara indrindra satria izy amin'io tsy miraikitra
Tsy manisy menaka mitsony zany tsika satria atao anatiny ato efa misy menaka. Tatsika ohatr'izao izy dia io no ataontsika eo. Averintsika ohatr'izay foana zany opération mandrapahavitan'ny crêpetsika. Aka jus d'orange zany tsika anaovantsika ny saosy suzettsika. Vokatra mihitsy koa ny orange zao dia io no ampiasaitsika. Tsotra be ihany koa izy ity tsika ihany alony. Rehefa izay dia afanaitsika indray ny poêlentsika ho asiantsika 50 grammes de beurre arakaraky ny habetsaky ny saosy ataontsika zany Velantsika mifondra kely fotsiny ny beurre. Dia ho asiantsika sucre roux, siramamy mavokely ozy izy tsika. Tsy manao caramel tsika fa alefantsika aloha fotsiny ato izy zany mba mitsonika aloha kely Miova kokoa manko ny couleur raha vao siramamy mavokely na sucre roux sucre cassonade koa izy ny fiteny izy daholo zany Rehefa hitatsika ohatr'izay izy dia asiantsika cognac 5 ml 5 centilitres zafady. Raha tsy tia rhum moa zany ianao, tsy tia alcool ianao dia facultatif izy iny Rehefa izay dia ho arotsaka amin'izay ny jus d'orange atsika alantsika ihany fa mbola misy voany. Voilà. Zay zany ny baziny atao hoe saosy suzette rehefa manao crêpe suzette sika. Zay rehefa hitatsika fa mangotraka tsara levina ny sucre zany hoe fa manomboka mifangaro tsara zany ny rhum ao anatiny io, ny cognac zany nataontsika teo dia ho alefantsika ny crêpe pliena ataontsika amin'ny portefeuille. Ahoana zany manao portefeuille zany aforotra efatra fotsiny zany ny crêpetsika ohatran'izao hitantsika amin'ny sary zao dia alefantsika atao anatiny ato averintsika ihany maka anankiray tsika iny ataontsika ohatr'izao dia alefantsika atao anatin'ny crème-tsika saositsika ato dia avadika zany izy ahazo tsara n'le saosy ny crêpetsika. Ohatr'izay fotsiny mba miova endrika kely fotsiny zany ny crêpenao misy rhum izy ity tsy dia hoe eny be ny tsirony rhum satria rehefa s'évaporer ny alcool dia mijanona fotsiny ao zany sisa ny fofony. Izay ny fikarakarana azy hiditra amin'ny dressage tsika izao. Rehefa mamakana ny dressage tsika zany
Ataontsika eto le ambonyity saosy ity zany satria ao anatiny efa imprégné tsara efa mahazo tsara rehetra fa alefantsika eto ihany ny ambony saosy suzette. Raha zao anao voasetra manokatra ny vata fahitalavitra Malagasy TV raha anao fandarina sabahely izay karakarana sakafo crêpe suzette no karakaraintsika teto androany mihitsy manantena fa raha manaraka ty fandarana ty anao dia hainao mamerina izany ny tokantrano any dia eto ampamarana toy mazatra tsy hatrany tsy saotranao mpanaraka ny fandarana satria raha tsy nisy ianao dia tsy nisy zahay isaorana ihany koa ny teknisiana izay ny karakara sy ny kirakira zao sary zao nahitanao zao tany tokantrano tany isaorana ny mpanona ny fandarana isaorana ireo mpanona marobe isaorana manokana amin'izany ny huile de tournesol lafatra rarosoanao any tokantrano arany manaraka indray raroso